Faharoa amin'ny alalan'ny positra monnaie avokoa manomboka izao ny karama sy ny tombotsoa samihafa ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika arak'asa totosan-droany teny amin'ny positra teny Analakely ny fifanaovan-tsonia mpiara-miasa teo amin'ny rotonta izay nataon'ny sekretera jeneralin'ny MNTP sy ny tale jeneralin'ny positra malagasy. Isoroka fahatapahan'ny fianaran'ny mpianatra amin'ny fotoana andraisan'izy ireo karama ary hanamora ny fanaraha-maso ny vola iray sy ny mpampianatra ity fomba fandoavam-bola ity arak'izao fanampanazavana izao. Arahoary. Ka manomboka zany dia tsy ireo mpampianatra mitsoka no andeha hamonjy ilay vohatra fa ilay positra monnaie no andeha hamonjy ireo mpampianatra ireo any amin'ny toerana misy azy zany hoe ao amin'ny toerana fampianarana zany ny mpampianatra dia mandray karama eo izy ary indrindra zava-dehibe dia manomboka izao manomboka amin'ity andro naovana sokia ny fanarahan-pianarana ity dia hitovy ny daty izay hanjaitra ny mpampianatra karama mitovy zany na lena tenivohitra na ny anak'avohatra dia mitovy aveo na ny daty na ny lova na ny minitra hidina ny karama any anatin'ny compte izy ireo amin'ny alalan'ny